ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina. Aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady voalohany amin'ny volana Desambra, taona 2024. Alahady voalohany amin'ny Advento, izay taona vaovaon'ny fiangonana, taona vaovaon'ny mpiangonana, andiniany atao ny vonsany FJK mandray loha hevitra vaovao manao hoe manetry tena ny mpino. Andeha hiara iventiny hira fanevany azakazaka masina isika. Andeha hisaotra sy hideran'Andriamanitra isika manao hoe ny famindram-pon'ny Jehova no tsy nahalany-dritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantraikany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinana ao. Jehova no manjarako no mifanahiko ka dia hanatena azy aho. Amen. Oh
ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Feno fisaorananao izay no ny fahavelomanay, ny fitantananao sy ny fiarovanao anay indray ankehitriny. Nomenao anay ity andro voalohany amin'ny herinandro ity, iaraina midera sy misaotra ary manome voninahitra ny anaranao masina. Ry Andriamanitra paranay io, vokiso ny zavatsoa ato amin'ny tranonao izay. Sokafy ny molotray, dia nambara ny fiderananao ny vavanay. Aoka ny fananao masina izay nomenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, mba hameno ny fiainanay. Jesosy, atreo feno ary izao fotoanana izao, ary ataovy mahatsapa fa miaraka aminay eto ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no iavahanay, sametrahanay izao fotoana izao. Amen. Ndeha hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra. Ivavaka isika. Jesosy, misaotra fa lehibe ny fitiavanao anay. Nomenao fotoana indray izay ahafahana hiaino ny teninao, ko mangataka ny fananao masina, hitarika anay ao anatin'izany fiainona izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny angalantsika afatra indray amin'ity anio ity dia ao amin'ny bokin'ny Joba. Joba toko faharoa amby roapolo, andininy faharaiky amby roapolo. Joba toko faharoa amby roapolo, andininy faharaiky amby roapolo, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany no ahatongavany soa aminao. Amen. Ny teny hoe mifankazara dia milaza fifamatorana bebe kokoa, manana fahazarana, manaiky ho atao fitaovana mihitsy ary rehefa manana fifandraisana betsaka amin'Andriamanitra isika dia tsisy tahotra intsony ao anatsika ary manaiky ho ampiasaina isika. Tsy mba manana ihany koa, ary ny soratra masina dia tena milaza amintsika fa rehefa mifankazatra tsy toy isika dia hiadana. Ahoana moa izany miadana izany rakizy? Ny miadana dia mahazo izay rehetra ilaina, mety manam-bola, falifaly lava, miramirana, finaritra, ary izay zavatra rehetra tao dia feno fifaliana avokoa. Ireo laisoa tonga ao anatsika rehefa mifankazatra amin'ny tsy toa isika. Fa fomba ahoana ary? Fomba ahoana nahafahantsika mifandray sy mifankazatra amin'io Andriamanitra io? Amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Ao ihany koa ny fihirana ny hira fiderana. Eo ihany koa ny famakiana tsy tapaka ny soratra masina, ary ny fiarana
mivavaka tahaka izao ataontsika izao aty am-piangonana. Eny hoe angety tantara anankiray ity Estera dia ankizy kely anankiray, zanaka kapitaine izy io. Dia tena hoe izay rehetra ilainy dia ananany avokoa. Vola tadiavina amin'ny ray aman-dreniny, azony. Mitady finday izy, azony izany. Mitady goûté izy, azony izany. Rehefa mandeha mianatra izy na mivezivezy dia mandeha fiara hatrany. Tsy mba mandeha tongotra izany mihitsiny. Ary dia na tonga ny ankizy ny namany hitsiriritra azy ary izany. Hoe raha izany mba tahaka ny Estera dia tena miadana. Tsy mba tahaka izany kosa nefa tao anatin'ity zazavavy kely anankiray. Te hiadana tahaka an'ireo namany izy. Ny namany manam-pitiavana fa tsy mety hoe tsy manam-bola. Fa inona ary ny tena fototra satria omeny ray aman-dreniny azy avokoa ny zavatra rehetra. Saingy tsy mba mifanerasera amin'ny ray aman-dreniny izy. Tsy mba mizara fitiavana ho azy ny ray aman-dreniny. Tsy mba mampifaly azy ny ray aman-dreniny. Voaka ny trano maraina tsy mifankahita raha tsy hariva. Dia samy any amin'ny fandrinany tonga koa maraina dia ohatr'izay hatrany hatrany. Tsy miadana izany Estera. Tahaka izany ihany koa isika rehefa tsy mifanerasera amin'Andriamanitra, rehefa tsy mifanerasera amin'ny Jesosy isika dia tsy manana fifaliana ary tsy manana fiadanana. Andehany averintsika ny andalatsoratra masina teo hoe Joba 2:20 andiny 2:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mifankasara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany no ahatonga fansoa aminao. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra Jesosy fanampianaranao indray izahay mba hifankazatra aminao, mba hifanerasera aminao Jesosy. Omeo fo mahay mity anao izahay mba ahaizana mifandray akaiky aminao, mba azoto hivavaka, azoto hamaky ny teninao, azoto andeha aty am-piangonana, hifandraisanay akaiky bebe kokoa aminao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Vavaka tsika rehefa ry andriamanitra ray zanaka fany masina tonga indray ny fotoana makina sy hanona ny teninao masina ny teninao ka mitondra fahariana vaovao aty anatinay koa mangataka ny fananao masina zay ankehitriny hiasa mahery ao anatin'ny teny ary anefy anafihery anay izay amaky ny teny ary koa anendry molotro ny mpanomponao zay tondra ny afatrao tsy hanambara afa-tsy ny sitraponao dia ampianaro ary izahay anana fahandretena tahaka anao zany ary tompo mivavaka angatahanay aminaranao. Amen. Hiaraka maky sy anasotra masina sika ao amin'ny fanekena taloha bokyny Joba 2:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 7.
rehefa hita dia vakina aminaran'ny tompo. Mifankazara amin'ny tsotoy ianao dia hiadana, izany nahatongavan'ny soa aminao. Masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary alatsao am-ponao ny teniny. Raha miverina aminy ianao dia orina tsara, eny raha mipanavirinao ny lainao ny eloka. Ary io eny amin'ny vovoka ny akoram-bolamena sy ny akoram-bolafotsy, eny ary io eny amin'ny vato eny an-dohasan-drika ny volamena avy any Ofira. Fa ny tsoto no akoram-bolamenanao sy akoram-bolafotsinao, ary volafotsy mamirapiratra ho anao. Fa amin'izany dia ravorava amin'ny tsoto ianao ka hananatra ny tavanao amin'Andriamanitra. Raha mifona aminy ianao dia hiainanao izy, ary ny voadinao dia hifainao. Ary raha misy kasainao atao dia ho tanterahina aminao ary mirapiratra amin'ny lalanao ny mazava. Raha misy metry dia ataonao hoe misy andrata, fa ny manetry tena ho vonjeny. Anafaka ny olona meloka izy, eny ny fahadiovan'ny tananao no amonjena azy. Hotohizantsika famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka. Lioka 9:20 ny 9:7 ka hatramin'ny 4:10. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistilo any Kolosiana. Kolosiana 3:7 ny 9:12 ka hatramin'ny 10:10. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasan'izay nadoko tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy 2 lahy niakatra teo an-kianjan'ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. Ilay fariseo nitsangana ka mivavaka nitokana hoe, Andriamanitro, misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga na tahaka io mpamory hetra io azy. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandony fahafolo-karena amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamory hetra kosa nijana teny lavitreny sady tsy nety ny andrandrany lanitra akory, fa nitehitratra ka nanao hoe, Andriamanitro, mamindra fo amiko mpanota. Lazaiko aminareo izany lehilahy izany idina tany an-tranony efa no amarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Koa mitafy famindram-po sy fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Mifandefera ka mifamelay eloka ianareo. Raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka namelan'ny Tompo ny elokareo, no ka mba hamelanareo eloka kosa. Areo ka ho ambon'izany rehetra izany ny fitiavana, fa feno fantanterahana izany. Areo ka nampakamponareo ny fiadanà Kristy, fa ho amin'izany no ny antsonanareo ho tena iray. Areo ka ho feno fisaorana ianareo. Amen.
amintsika fiangonana ery havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Efa natsidika hatrany am-piandohana fa ity no alady voalohany adveto taom-baovao ny fiangonana. Koa dia miarabantsika nahatratra izany taom-baovao ny fiangonana izany ho avaozon'ny tompo ao anatintsika ny herim-pahasoavany. Ny Kolosianina toko 7:7 no iarahantsika amin'ity fotoana ity. Kolosianina toko 7:7. Maro amintsika nefa mahay izany satria tsy anjery volana Desambra izy io. Dia hotononina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe mifandefera ka mifamela heloka ianareo. Raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompo ny heloka areo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Averina hoe azafady. Androany izy zany aloha mbola tsy anjery akijery fa manapitra ny volana Desambra sika dia mahay ny tsenjery sady miaina azy araka ny sitrapon'ny tompo. Ny bokin'ny Kolosianina dia nosoratana tokony ho 10 taona taoriana nitsangana ny fiangonana tao Kolosia. Izany hoe raha niorina manodidina ny 50 taona taonan'ny Kristy ny fiangonana tao Kolosia dia manodidina ny 90 taona kosa no nanoratana an'ity epistily ity. 10 taona niarahamonina zany ny kristianina tao Kolosia, zay nisy jiosy, nisy grika ary nisy koa ireo mpandala ny kolotsaina romanina zay firenena tanjaka tamin'izany. Fiangonana kristianina, fiarahamonina vaovao nipetraka teto amin'izao tontolo izao taoriana ny nilatsahan'ny fanahy masina indrindraindrindra. Nanangona ireo sokajin'olona rehetra, karazan'olona rehetra resy lahatra ny filazantsara ny Kristy. Mazava araka izany fa nisy toetra samihafa tao, vokatry ny fiaviana samihafa, ny foto-kevitra samihafa nijoroana ara-pivavahana, ara-piarahamonina, ary dia sarotra ny fifandraisana. Tsy mora ny niaina tao anatin'izany fiarahamonina kristianina izany. Tsy mora ny fiarahamonina ny fiangonana. Manoratra i Paoly apôstôly ary manome toromarika mba ahafahana mametraka fiarahamonina tsara mampiadana amin'ity Kolosianina toko 7 ity. Ny andininy 7:7 voalaza teo, mifandefera ka mifamela heloka ianareo. Raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka namelan'ny tompo ny heloka areo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ireto telo reto ry havana no afatra ampitondraina antsika mba ho fiainana. Ny voalohany, satria manao hoe manetry tena ny mpino loha hevitry ny perikopa amin'izao volana Desambra izao. Ny voalohany dia manao hoe manetry tena ka tsindrio ny fo. Ny faharoa manao hoe manetry tena ka mamela heloka. Ary ny fahatelo milaza amintsika hoe manetry tena mianara ao amin'ny Jesosy Kristy. Manetry tena mianara ao amin'ny Jesosy Kristy. Fifandraisana kristianina na ny fifandraisana rehetra eny amin'ny fiarahamonina dia mitaky izany fanetretena izany avokoa. Manetretena tsindrio ny fo. Ny tena hoe mifandefera dia tsy maintsy hampieritreritra antsika mpiarahamonina ny amin'ny hoe izaho miarahamonina aminareo dia misy fetra, ary ianareo miarahamonina amiko dia tsy tanteraka. Ianao misy fetra, ny eo akaikinao manodidina anao tsy tanteraka. Ary izany no anindriana fo.
hoe izy zay e tsy tanteraka izy za koa zany misy fetra tsy ndriko ny foko izay ilay mahatonga fiarahamonina misy fiadanana tsy hoe fanambany tena riavana ny fanetretena fanambany tena dia mety hitarika anao hoe itokamonina akazorony a ary apetrako lavidavitra koa ny hafa fa tsy mety amiko izy ny fanetretena dia fitadiavana izay ahafahana mifanatona ka anafoanana ny maizy azy ny tenantsika amelana ny hafa isongadina kokoa tsy hoe ambaniko ny tenako fa apetrako ny maizao a avelako akatoerana ny maizy azy ny hafa zay ilay fanetretena mampanjary fiarahamonina misy fiadanana hoy ny Romanina 10:1-7 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly namantsika amin'izay azo sy hampandroso azy fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany fa araka ny voasoratra hoe ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko aoka isika izay matanjaka hitondra ny fahalemen'ny malemy izay ilay fanomezana lanja ny hafa fanekenao anafoana ny tenanao tsy ndrio ny fo fa samy tsy tanteraka isika indray any atokantrano dia misy tantara mivadika tahaka izao io lay vady nomen'Andriamanitra vady sahaza fa elanelany raha monina teo oatra ny gaga anao hoe ary tsy oatra n'io izy taloha elanelany raha monina tao koa dia mipotra ny toetra hafa noho izay niseho tany aloha amin'izay indrindra no ahatsiarovantsika n'ilay hoe fahaizana manindry fo fahaizana manindry fo mety manavesatra anao ny olona manodidina anao manomboka ao atokantrano mety isy zany mety vady mety zanaka mety sarotra hiarahamonina ny manodidina anao mpifanila bodirindrina ny ao ambony-driana ny ao ambany-riana ny avaritra ny atsimo mety ny mpiara-miasa ilay mifanatrika anao ao amin'ny birao iombonana mety sarotra hiarahamonina fa tsy ndrio ny fo ianao tsy tanteraka izy koa misy fetra izay ilay ambaran'ny tompo hoe mifandefera tadiavo riavana izay anehoantsika fahafahana maharitra sy miaritra amin'izay tsy fahatanterahany hafa manetretena tsy ndrio ny fo fa ny faharoa manetretena mamela eloka mifandefera ka mifamela eloka ianareo voatsely sika niaraka tamin'ny filazantsara araka ny Matthieu 5:20 ny 9:20 hatramin'ny 5:30 raha tsy ahivina dia nisy mpanompo anankiray izay nanana ny tompony trosa ka nambarany tompony fa ratsy voaloha amin'izay fotoana voatondro ny trosa dia ho lasa andevonyity tompony izy sy ny vady aman-janany fa ny fona rahamanamana dia nanao hoe okare mba mangatakandro kely aho dia nanaiky ny tompony fa niala teo izy ny fanena tamin'ny mpanompo hafa namany dia ambarany soratra masina hoe raisiny tamin'ny vozon'akanjo n'ilay namany anana ny trosa dia nilazany hoe aloavy ny trosako aminao fa fantatry ny tompony zany dia nandiso ho an'ity mpanompo tsy nahalala ny fanafahana an'ilay trosa ity ny tompony amin'ny Efesanina 4:2-3 dia misy soratra masina mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantra sy ifamela eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy ale mifanahy ka ifampiantra sy ifamela eloka
tahaka namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy, manetretena mamela eloka. Ny famelan-keloka riavana no valifaty tsara indrindra ary tsy zakan'ny olombelona zany. Toy ny mamely azy aparatoka ianao raha toka manonona hoe eny fahavelako ny elokona tsy ny fona azy ianao ary amin'ny foko madio. Zay ilay famelan-keloka. Ny famelan-keloka dia toy ny fanomezana ambony ny fanomezana. Amin'ny fiteny frantsay moa izy dia hoe pardonner. Fanomezana ambony ny fanomezana. Tsy mila tambiny akory fa fanomezana ambony ny fanomezana. Izay ilay famelan-keloka. Ary isika kristianina dia tao amin'ny soratra masina mba hanome ambony izay tadiaviny avy. Jesosy Kristy no fianarana ny amin'izany. Raha misy olona nahasorenanao izay nataony taminao, raha misy olona nampalahelo anao izay nataony taminao, dia tsarovy fa Kristy koa aza mba efa nalahelo tamin'izay vitanao. Ny fanahy masina dia efa namparelovinao, saingy tonga izy nanonona famelan-keloka. Tonga izy nanonona famelan-keloka. Niainga avy any amin'ny toerana farany lavitra, tao amin'ny toeram-boninahitra, totsika hoe tany an-danitra, nidiny etỳ an-tany, nanonona famelan-keloka ho an'izay mpanota ny bebaka. Izay ilay fanetretena ny Jesosy, manetretena ka mamela eloka. Tsy mora nefa riavana ny anindry fo eo anoloan'ny fiarahamonina mavesatra. Sarotra ny manetretena ka hamela eloka manoloana ny fahadisoana nandratra ny tena. Fa toron'ny ny soratra masina efitra isika, hianatra izany zavatsarotra izany ao amin'ny Jesosy Kristy. No hoe mianatra voalohany indrindra dia manaiky fa tsy mahay. Tsisy olombelona ahay amela eloka ho azy na anindry fotsotro izao, fa ao amin'ny Kristy no hianarantsika an'izany. Ao amin'ny Kristy no hianarantsika an'izany zavatsarotra izany. Tahaka namelan'ny Tompo ny elokareo, no aoka mba amelanareo eloka kosa. Ny Luka 7:7 dia milaza indrindra sy mampatsiahy ny tenin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jesosy, raika eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Tsy mahay isika dia ndeha hianatra. Tsy mahay isika ndeha hianatra. I Kristy dia nitondra ny mavesatra, nalahelo no ny fahotana vitantsika olombelona. Nivesatra ny azo fijaliana izy mba anavotana antsika. Ny diakapoka sy ny ratra taminy no nanasitranana antsika. Ianao ve efa tonga amin'izany hoe nijaly raha nanonona famelan-keloka ho an'nanao fahadisoana taminao? Ianao ve efa tonga tamin'izany hoe naratra na niaritra fangiry firiana no ny fahavoazana nateraky ny ratsy nataon'ny olona taminao? Fa izany Jesosy Kristy ilay mampianatra antsika. Tsy hoe zavatra moramora, azo fijaliana tonontonon'ny vava fa tena niatra taminy ara-baky teny. Tsy hoe tsongo kely, tsia, fa kapoka nataon'ny miaramila ary satrotsilo napetraka tamin'ny lohany. Riavana malala, evero ny famelan-keloka izay natolotry Jesosy Kristy ho antsika. Mianara fa zavatsarotra tsy haintsika olombelona, ny manindry fo, ny manetretena ka mamela eloka. Jesosy mpanjinina. Mianara ao amin'ny Kristy mba hay manindry fo ary mba hay amela eloka. Ny Tompo ny voninahitra ny ampianatra fanetretena antsika amin'ny alalan'izany teny izany. Amen. Hivavaka isika.
Andriamanitro, tsy lany mamina ny teninao ary manakamara aminay lalandava ianao. Izany indrindra ny isaoranay ianao satria afaka nandre ny teninao izahay. Ampianarinao izahay mba hiamela heloka, hifamela heloka. Ny fonay mihitsy ry Tompo no tianao tefena mba ahaizanay manatanteraka izany ary ahaizanay ihany koa mifandefitra. Raha tsy mianatra aminao izahay sy tsy mandray anao Jesoa dia ho zava-poana nefa izany rehetrarehetra izany. Mifony eto anatrehanao izay ry Tompo satria tsy tanteraka. Indrindra manoloana izany sitraponao izany. Tsy mba mahay mamela heloka izahay ry Tompo. Tsy mba mahay mifandefitra izahay. Manenjika anay ny fieritreretanay no nanomezanay alahelo anao. Tompo, tsy mba mamaly anay miaraka amin'izay nefa ianao fa mbola mamela anay hibebaka eo anatrehanao. Ko misaotra anao Jesoa. Mamindrafo aminay Andriamanitro satria mpanota tsy mendrika hiantso ny anaranao izahay. Diovy izahay dia adio, azo sasao mba ho afa-pahotana. Ry Iray Masino, enoa ny vavakay izay ataonay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy zanakao, mpamonjy anay. Amen. Ry ava-malala, ho antsika izay naiky ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary mibebaka marina tokoa, mitsangana andre ny teny somafaly atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny helontsika. Hoy ny Tompo, koa satria ninoanatra ianao ka nanetritehana teo anatrehako, izaho efa niaina. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Izaho dia izao no mamono ny fahadisoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Voavela ny helokareo no ny anaran'ny Masina, midera ny Tompo. Amen. Jehovah.
ho antsika izay voafelaheloka tokoa dia andeha hiaraka nambara-pahibe maso ny finoantsika ka ny fanekempinoana larina fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fomba mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana tombontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalina sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maso sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahy antsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany amin'ny tsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo amin'ny tombony finoanay. Amen. Ndeha hiara hivavaka isika. Ry rainay be famindram-po, misaotra fa nomenao fotoana indray izahay ahafahanay mifampitotram-bavaka. Indray izany hafalianay ry Jesosy satria Andriamanitra tianay ianao, be fitiavana ianao. Ankehitriny Andriamanitra dia miainao anatin'ny taona vaovao amin'ny fiangonana indray izahay. Izay fotoana iomananay ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy zanakao ho anay. Apetraka eo an-tananao ny fonay, ny sainay, ny mombanay rehetra ka mba ho mendrika ho anao. Eny, na dia tsy mendrika hidiranao ambany tafitranonay aza izahay. Jesosy, ataovy mahay manetry tena izahay ka tsy hirehare na hieboebo satria tsy tianao sady tsy sitraka ao ihany koa izany. Ankehitriny dia mahatsiaro ireo havanay any amin'ny toeram-pitsaboana izay. Eny, mety misy ihany koa tsy afaka mandeha amin'ireny toerana ireny noho ny antony samihafa. Ianao no hanasitrana azy ireo Jesosy. Ataovy manana fahatokinanao ny olona fa mahay ny zavatra rehetra ianao, mahay manasitrana ianao ary tompony ny fahefana rehetra. Ao ihany koa ireo olona maro izay voafonja. Ianao ny no hampahery azy ireny, mba hahaizany indray manavao amin'ny fanoloran-tenany ka hiova fa mindra indray andeha ho any amin'ny tsara kokoa izy ireo. Apetraka eo an-tananao koa tompony fitandremanay. Taio izay fiangonana ary masino hatrany mba hanana fanetretena na eo mason'ny mpiarahamonina aminay izany, na eo mason'ireo manodidina anay ary indrindra eo mason'ireo malagasy mpiray tanindrazana aminay. Hiavaka ao anatin'ny maro ka ho hita tokoa fa ho mpanomponao izahay. Misaotra Tompo noho ny amin'ny fahatotosan'ny bazary fitiavanao omaly. Ny fiainan'ny fiangonana, ny asa rehetra izay atao amin'ity volana ity dia apetraka eo an-tananao. Ary ireo mpanomponao izay anatanteraka ny asa mpanompoana rehetra omeo hery sy tanjaka ahafahany miatrika izany indray. Ny vavakay dia tonononay sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy, mpamonjy sy mpanavitra anay. Ilay efa nampianatra anay mivavaka manao hoe: Rainay sy any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay sitraponao mety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay nohon'ny anasaza ho anay ary mamelany elokay
tahaka namelana azy mioka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapana manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary vonay mandrakizay. manatitra ny fiarabanantsika tonga soa amin'izao taom-baovao ny fiangonan'izao ry havana tsy andro raika amin'ny 3 desambra na 2 janoary sika vao iaina ny kolosianina toko fahatelo andin'ny fahatelo ambin'ny folo fa raha misy tokony fona dia mandihana ny fona tsy indrio ny fo raha misy tokony avela heloka dia mandihana avela ho heloka ny mpiaramonina ny mpiaramivavaka ary raha tsy hainao zany dia hianaro amin'ny Jesosy. Ny advento moa ry havana dia ampatsivina fa ireo alahady efatra mialoha ny vanim-potoana ny krismasy 20 desambra. Tamin'ity taon'ity izy dia nanomboka 2 desambra ny 9 ny 20 ary farana 12 desambra raha sitrapon'ny tompo. Aorian'izay sika dia miaina indray ny vanim-potoana ny atao hoe epifania. Zay no ela fa izay joroana eto dia fisaorana an'Andriamanitra fankasitrahanantsika fiangonana ny amin'ny asa vitantsika. Misaotra ny tompo fa afaka niaona tamin'ireo nanolo-tena anao ny fampianarana toana na ny kory ho an'ny mpanala fanadinana ny voamera ny ankona sy ny fanabeazana omaly. Misaotra ny tompo koa fa vita ny fiaonan'ny voamera ny ampanahy tamin'ny ireo olona izay nanolo-tena hiandraikitra ny tetikasa ny ivotoerana fanomezana hevitra na fanoloran-tsaina amin'ny lafiny lalàna eto amin'ny fiangonana. Raha sitrapon'Andriamanitra moa ireny tetikasa ireny dia nomboka ny volana janoary arak'izay efa nanapa-tsika azy. Fa isaorantsika an'Andriamanitra koa ny fahavitany tetikasa bazary fitiavana omaly sabotsy 30 novambra. Ny tanjona dia ny hoe zasianao anoana ka andray anjara hanolotra ny enti-manana ny bazary fitiavana na vola na fanomezana. Andray anjara ka hamangy sy hanjifa ao amin'ny bazary fitiavana arak'izay mety ho fahafahantsika. Andray anjara iompifaliana tao anatin'izany bazary fitiavana izany. Ianao ary zany ny mandrefo hoe tratra ve ny tanjon'ny fiangonana, nandalo ve ianao, nitsidika ve ianao, nandray anjara ve ianao. Fa nisy tanjona ny ombonantsika napetraka tao dia marobola 8 tapitrisa ariary na 8 million ariary. Tao koa ny baiboly izay 170. Fa isaorana ny tompo amin'ny tatitrasa azo atolotreto ho an'ny marobola dia nisy 9 972 700 ariary no tratratsika omaly tamin'ny bazary fitiavana ary ho an'ny ezaka baiboly dia 570. Raha manenitsoa ianao mbola tsy nandray anjara na te hanampy dia malalaka ny fandraisana an'izany ao amin'ireo tompona andraikitra voameran'ny vola. Ankasitrahana arak'izany ny fampaherezan'ny tompo ny voameran'ny vola nitarika izao etsika izao. Ny fampaherezan'ny tompo anareo tompona andraikitra isa-tsampana, sampanasa ary fikambanana tena hita fa ny lofo mihoatra nohizay ny eritreretina atombana ny anjara nareo tao anatin'iny bazary fitiavana iny. Misaotra antsika mpianakavy finoana ny amin'izay fandraisana anjara mavitrika nataontsika. Raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny taona ho avy indray miaraka amin'ny bazary fitiavana isika. Fa zay toyiny dia fanentanana amin'ny asan'ny fiangonana miandry antsika indray. Miara-mahafantatra isika fa ny volana desambra tahaka izao dia tena fararanon'asa saika manerana ny fiangonana. Betsaka ny vola izay tsy maintsy ilaina hietrehana ireny asa ireny. Ny voameran'ny vola dia manolo-tanana antsika ka nanatona antsika ao atokotany ao amin'ny fandraisana ny adidy ny mpandray. Isika mbola tsy nahefa na vita namaly ny fanentanana tamin'ny volana septambra sy oktobra iny dia eo indray ny voameran'ny vola miandry antsika. Ahafahantsika manefa moramora kokoa ny adiditsika hanapitra ny taona ary ho an'izay efa
hamita sahady ny taona manaraka na andray anjara sahady ho amin'ny adity taona manaraka dia izany no antony amelarany voamerany vola latabatra manakaiky atsika ao atokotany ao dia entony karatra aza mihafahafa izay vitanao tanterao eo ambany tanam-pahasoavan'Andriamanitra fa efa miomana sady koa isika amin'ny kitapon'i Jesoa fanomezana ho an'i Jesoa aterina ny krismasy ho avy izao raha sitrapon'ny tompo fenoy tsikelikely isaky ny andeha tsena ianao mialoha ny antsena efa nifanaraka isika dia omeo aloha izay anjara tokony ho an'i Jesoa ho an'ny asany fiangonana indreo ary avany fampatsivana sady fanentanana araka ny soratra masina amin'ny Korintianina 1:2-10 izay rehetra ataontsika dia ataovy amin'ny fitiavana vitantsika dia ho voninahitr'Andriamanitra mandrakariva ho fampandrosoana ny fiangonana. Raiso amin'ny fankasitrana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesoa mba ho saina iray sy vava iray ny rahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ene ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.